Taranja baolina lavalava ny top 14 sembatraona indray ny fananana tamin'ity faran'ny herinandro ity satria ny lalao voalohany tamin'ity androany alahady dia tsy totosa hatramin'ny farany satria nisy ny ray ny fikasihan-tanana mpitsara na zany dia totosa avokoa ireo lalao rehetra nitanterahana omaly sy androany fitinina aminao ary anatin'ity fanadidiny ity ny zava-nisy teny aterana sy ny voka talao rehetra. Tongo bakivaky sady maharary no mahamenatra, izay no azo ilazana azy raha ny zavan'Itranga nandritra ny lalaoan'ny 3e fahisy ny tehefahanaty azo nandritra ny andro fahadimy amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny ligina Analamanga top 14. Voankazo tanana indray mantsy ny mpitsara ko dia rava ny lalao. Tsy voafehy mihitsy ve ny mpilalao ary tsy mivoatra ara-toetsaina sa ny mpitsara no manao ny ataony amin'ny fitantanany lalao iray ka mahatonga azy ho voankazo tanana. Fanontaniana saro-baliny ho an'ny rotota nefa tokony hisy valiny tsotra sy mazava. Noho izay fikasihan-tanana nataon'ny mpilalao amin'ny 3e fahy ny mpitsara afovoany izay ary dia rava teo amin'ny faraparan'ny fidirana voalohany ny lalaoan'ny TFA sy ny 3e fahy. Efa nitarika tamin'ny 17 tamin'ny fotoana io ny TFA anaty azo. Totosa hatramin'ny farany kosa ny lalaoan'ny UAS Cheminot manao akanjo manga amin'ny sary sy ny IRC manao akanjo mavo. Na dia teo aza ny fimenomenoman'ny mpilalao an'ny Cheminot tamin'ny fomba nitantanana ny mpitsara ny lalao. Nahay nampitony ny mpilalao ny mpanazatra ny Cheminot na dia nahatsapa aza fa maro ny lesoka teo amin'ny mpitsara afovoany. Resin'ny IRC tamin'ny 5-22 ny Cheminot nandritra ny andro fahadimy ihany. Tamin'ny ankapobeny dia niady ny lalao. Ny Cheminot nitarika tamin'ny 9-10 teo amin'ny fizaram-potoana voalohany na dia ny lalao 4-10 aza ary zareo Cheminot satria nahazo karatra mena kely. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia nanindry mafy ny IRC ka nahatonga baolina nentim-tanana nanoloana ny Aintso tamin'ny alalan'ny Tina, nitarika tamin'ny 17-19 ny IRC teo. Nanomboka teo dia totoafo ny fanafihana ho an'ny rotota, nanatombo ny IRC ary mbola nahafaty baolina maromaro. Hita ho nisy akony teo amin'ny lalao an'ny Cheminot ny fahazoany mamikely karatra mena ka nampivaha ny fiarovan-tena ny Cheminot. Teo amin'ny lalao farany, nanakatona ny fandaharam-potoana ny asabotsy kosa dia resin'ny savony tropikal manao akanjo fotsy amin'ny sary, ry zareo avy kopa tamin'ny 5-22.
azo lazaina ho nitovy tanteraka ny lalao an'ny rotota saingy nitongilana tany amin'ny savoniry tropikala ny fandresena. Tao amin'ny atin'ny 10 minitra ny fidirana voalohany ohatra dia efa samy nahatonga baolina nentintanana iray avy ny rotota. Tao anatin'ny fidirana faharoa dia ny famaliana tanteraka ny fanafiana. Samy nahafeny lafiny teknika na ny savoniry tropikala na ry zareo avy Ethiopia, samy manana mpilalao efa vokitraikefa ihany koa na ry zareo avy Ethiopia io na ny savoniry tropikala, kanefa dia nivoaka mpandresy aloha zany ny savoniry tropikala tamin'ity fihaonana ity. Toy izao kosa ireo vokatra hafa nandritra ity andro fahadimy ity. Ny Kosfa nanombotsana ny Iza 17 tamin'ny isa 13:29. Ny Cheminot niondrika nanoloana ny RC 5:20. Ny savoniry tropikala nandresy ny Ethiopia 5:20. Ny 3FP nandresy ny Stade Olympique de Lemirna 7:30. Ny FTM Manjakaray nandresy ny USA Ankadifotsy tamin'ny Mokafoy 4:25. Ny TFM nandresy ny TAM Manosbe tamin'ny isa 2:27. Mbola miandry ny fanapahan-kevitry ny Ligue Analamanga kosa ny voka-dalao eo amin'ny TFA anaty azo sy ny 3FA lalao izay tsy totosa hatramin'ny farany.